Faly miarabantsika tsy ariavindray atratsy ty zoma fa 1 volana aogositra ity tonga ao amin'ny fandraisantsika ny mofonaina indray isika ka manasanao hivavaka. Raha ny masina tsara indrindra ao raha inay izay any an-danitra ny tera ny laza ny aja voninahitra ny tolotra ianao. Misaotra tompo ao izay mitsinjo anay mandrakariva ary koa miay anay fomba manokana. Misaotra ihany koa manaiky iain'ny fitarainanay na dia mpanoto na tsy ianao zahay dia vonina mandrakariva ianao ny anaiky ny fanatonanay. Amin'ity maraina ity dia mangataka aminao zahay mba hamonjranao fo ary hifonanay eto anatrehana ny tsy fahaminjanay ny adosonay rehetra aomponay ao dia milaza zavatra marina enefa ianao mahalala azy. Ireo rehetra fahazaran-dratsy rehetra ihany koa dia hifonanay aminao fa mangataka izahay mba amboleo fahazarana tsara ka ianao mihitsy ny tomponao hoderainay mandrakariva amin'izay rehetra ataonay. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofonainantsika androany dia manao hoe malala indrindra. Nalaina amin'ny Kolosianina toko 1 andiny faha 13 Kolosianina toko 1 andiny faha 13 manao hoe sady nahafaka antsika tamin'ny fahefan'ny maizina ka namindra antsika ho amin'ny fanjakany zanany malalany. Amen. Naseho ahy ny fitiavana lehibe sy ny etren'Andriamanitra nanolotra ny zanany lahy ho faty mba azahoan'ny olombelona famelan-keloka ho velona. Naseho ahy koa i Adama sy Eva nanana tombontsoa hibanjina ny atsara sy ny akanton'ny sahedena. Afaka nihinana tamin'ny hazo rehetra tao amin'ny saha ary afa-tsy iray ihany saingy nakafanany Eva ny mena rana ary nakafanany vady ny Eva ka nihinanan'izy mivady ilay hazo voarara. Nandika ny didin'Andriamanitra izy ireo ka tonga mpanota nalahelo ny anjely ary natahotra andrao mbola nindritra ny tanany hihinana amin'ny hazonainy Adama sy Eva ka ho tonga mpanota tsy mety maty. Namen'ny lanitra ny alahelo no ny fantatra fa very ny olombelona. Tsy maintsy ho faty avokoa izany ny ankohonan'ny Adama. Hitako avy eo Jesosy mahateo ty ary indro nisoritra teo amin'ny tavany ny fangorahana honena tokoa Jesosy. Tsy ela dia hitako nanantona ny hazavana mamirapiratra izay nanarina ny ray izy. Izao no lazain'ilay anjely niaraka tamiko. Mifampiresaka akaiky amin'ny rainy izy. Toa mafy ny tahotsy ny anjely nandritra ny fotoana fampiresan'i Jesosy tamin'ny rainy. Toy ny enjiny, jetony, tsy nahitana soritra fahaverezan-kevitra na ady-saina ary namiratra ny fitiavana izay tsy hainy teny ambara. Avy eo dia nampahafantariny ny anjely rehetra fa misy vahaolana ho an'ny olombelona very ary efa nangataka tamin'ny rainy izy ka nomena fahazoan-dalana hanolotra ny ainy ho fanavotana ny taranak'olombelona. Hitondra ny fahotan'izy ireo sy handray eo amin'ny tenany ny fanamelohana ho faty ary amin'izany fomba izany no ahafahan'izy ireo mahazo famelan-keloka ho amin'ny fandikan-dalàna tamin'ny lasa noho ny famiandrian'ny rany ary amin'ny alalan'ny fankatoavana dia hoentina eo amin'ny sazy izay nandroahana azy indray izy ireo. Hafaliana tsy hay lazaina avy eo nameny lanitra ary nanao hira fiderana sy fankalazana tokom-piran'ny lanitra fa naneho famindram-po sy fihetrena lehibe Andriamanitra tamin'ny nanoloran'ilay malalany indrindra ho faty ho an'ny taranaka biodina, ho faty ho ahy sy ho anao ihany koa. Lahatsoratra ny solatany Madamo Moety izany amin'ny fahitana izay hitany ary tsarovy mandrakariva fa tena fitiavan'ny Tompo no mbola tsy mahalany ritra antsika ihany koa. Fitiavan'ny Tompo no mbola nanantsika tombonandro ahafahantsika mandray famindram-pony ary fitiavan'ny Tompo no namonjeny antsika mba tsy ho very tokoa izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay koa dia raiso ho sarobidy mihoatra ny volamena sy ny diamondra ary izany famonjena men'i Kristy ho anao izany. Raiso isan'andro ary aoka isika
hanavao ny fanolora-tena manjakariva satria tsy voavidim-bola ary maimaim-poana nefa ny fanavotana omeny. Tompo malala mangataka aminao hatrany izahay mba hiasanao amponay, mba hiasanao fiainanay. Tsy menjika anao zahay ary na izahay na dia efa mandray anao raha dia manao zavatra tsy mifanaraka ny amin'ny sitraponao isan'andro. Mangataka izahay mba ho volenao zavatsoa manjakariva ao anatinay, ka ny antom-pisianay anie mba ho fampirapiratana ny voninahitra ao amin'ny hafa, ary ihany koa mba ahitan'ny hafa tokoa fa Andriamanitra misy tokoa ianao, ary Andriamanitra be fitiavana ary vonika monjy ny olona rehetra. Tompo mangataka aminao ihany koa izahay mba hitoeranao amin'ny isan-tokantrano tsirairay avy, ka tahaka ny fidiananao anay ihany koa dia aoka ny tokantranonay hitoeran'ny fiadananao sy ny fifalianao ary ny fahamasinanao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Savior.